dia mbola faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka sy tapaka no Nouveaute gasy indray ny tenako. Androany sika dia anao fampitina-baovao mahakasika ny zava-mandalo malaza eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Hojerentsika voalohany amin'izany ny fanamasinan'ny fanambadian'ny artiste fanta-daza na eto an-toerana na ny ampitan-dranomasina. Tsy iza moa izany fa i Jery Marcos, le roi du kawitry. Etsandan'izany nanamarika ny lanonana ihany koa ny fanomezan-tso-drano avy amin'ny le roi du salegy fanta-daza amin'ny fanomezan-tso-drano. Tsy iza moa izany fa i JAOJOBY. Ary tapany fahatelo farany mijerentsika ihany koa dia ny fantrana lala menjata mivoaka malagasy amin'izao fotoana iainantsika izao. Fa mialohan'izay dia mbola manasana ohatrany izahay anisy commentaire ambany ty vidéo tsika ty mba afana mandravina ireny hevitra rehetra ireny afatsika manao vidéo manaraka eo. Aza diny ihany koa ny milike ny vidéo tsika ary aza diny toraka izany hatrany miabonné amin'ny chaîne tsika mba afanareo manaraka hatrany ny vidéo misesezay alefa eto amin'ny chaîne Nouveaute gasy. Toy izao nanaovana azy tsy ampiandrelantsika fa tonga dia vavany. Raha mahita ny ezaka efa nataon'ny président nizarandreny jiro mba hanalana ny olana délestage izay mampitarana ny be sy ny maro ireny. Kinanjo nefa amin'izao dia fantatra ihany koa fa efa maro ireo nivarotra azy ireny mba hividianana sakafo hohanina. Vao marina amin'izany rehetra izany fa tena mafy koa ny ady izay atrehan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ary tsy takona fena intsony ny fantrana izay miatratra anaty vilany tsirairay avy ary tsy vitsy amin'ny malagasy no tsy mahatafitra izany 1 euro izany akory ao anatin'ny iray andro. Marina ihany koa amin'izao fotoana izao fa miakatra izay tsy izy daholo ny vidin'ny PPN eo ny fidanganan'ny facture nefa ny karama tsy misy fiankarany anika lasa fandaniana ny betsaka noho ny vola miditra. Izany rehetra izany dia manam-porofo fa tena nikosofahana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ka ny fanontaniana mipetraka amintsika rehetra ary dia izao: inona ny vahaolana mba ilana amin'ny fahantrana lalina izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fanomezan-tso-drano izay nataon'ny mpanakanto JAOJOBY nandritra ny fanambadian'ny artiste Jery Marcos dia andeha hojerentsika manaraka eto ny fanomezam-boninahitra ankira ho an'ny tompoko vavy Nouveaute izay nataon'ny artiste fanta-daza eto Madagasikara AVY isika manaraka izao. Iray volana andozan'ny Nouveaute antsika tsy mety mikatona ny ratrapon'ny mpakafy azy sy ny an'ny vahoaka malagasy marobe. Manome ny voninahitra an'ity mpanakanto mpanjaka vaviny salegy ity raha teo io AVY ka namerina ny hira ireo ampahankira izay anisany nahafantarana azy. Mahazo ngoma fa tsy mahazo malahelo, mirary fety sambatra ho antsika jiaby. Izay no anisany afatra nataony AVY tamin'ny famoahana ity rakitsary anisany manana ny maha-izy azy ity. Saivina fa ny ilana no dimandry ny alahady fa 7 novambra 2024 ny mpanakanto Nouveaute taorianany nanagadrana azy ny alakamisy fa 15 novambra 2024 izay nitarika aretina ho azy tao am-ponja ary niafara tamin'ny fahafatesany. Fiarovana ny tanin'ny razambeny zafiny fotsy izay nipetrahan'ny vahoaka madinika mba hiarovana azy tsy ho lasan'ny vahiny no antony voalazan'ireo vahoaka ny nosy be ho nampidirana ponja ny tompoko vavy. Marina moa fa i Jery Marcos dia mpanakanto manana ny lazany izay efa ela no niditra matianina tamin'ny sehatry ny mozika. Raha tsy laza fa tsy ireny hira izay navoakany tamin'ny taona 2000 isany nahafantarany maro azy ireny isika. Nampiavaka an'izany mpanakanto Jery Marcos izany moa ny fahaizany mandihy kawitry tsy ilay somary mihodinkodina kely iny na koa ilay hoe patsipatsa izay tena nampisongadina sy nampiavaka azy manokana. Sy vao androany mpanakanto Jery Marcos no efa nafanafo tamin'ny raharaha politika sy ny fanahitana ny propaganda izay nataon'ireo filoha ny fandimby teo ireny. Mananjanaka roa ny lehilahy ary ny vadin-defa mandriny dia avy ao anosy be Elville fa miasa simona eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ao amin'ny orinasa Hermad. Fa i Jery Marcos kosa dia avy any amin'ny faritra Antala iny. Efatra amin'ny ela izy roa mivady ireto no niray trano ary niaraka ny afy sy ny ady amin'ny onjam-piainana. Fa amin'izao fotoana izao raha mahita fa efa tafa ny lehilahy ka dia nanapa-kevitra izy roa ireto ny hirosa amin'ny fanambadiana ara-panjakana sy ofisaly amin'izay ny 20 ny volana desambra lasa teo izay nitotosana tao anosy be izay tany ny fiavian'ny vadiny. Maro ireo olona manam-pahefana sy manandaza izay tonga nanotrona izany fanambadiana izany ary samy nitso-drano sy ny raro-soazy mivady ireto avokoa. Fa ny tena niavaka tamin'izany dia ny fanomezan-tso-drano avy amin'ny le roi du salegy na i JAOJOBY izay fantatsika rehetra fa fanta-daza amin'ny fanomezan-tso-drano izany. Vatany vao nahazo an'izany tso-drano izany ny mpivady dia velom-bola avy hatrany ary nitondra hafaliana teo amin'ny mpanotrona moa izany rehetrarehetra izany. Ary ireo toetam-pamaranana moa no miraro-soazy mivady ireto mba hanana tokantrano finaritra feno fiadanana ary ho lavitry ny fisarahana mandry izany fanambadiana izy ireo izany. Izay tamin'ny chaîne Nouveaute gasy ihany koa dia miraro-soa ho antsika rehetrarehetra izay niroso tamin'izany sehatry ny fanambadiana izany tamin'ity taona 2024 ity mba haritra hatramin'ny farany ary koa lambana koa ho faty no hisarahana. Izay zay tompoko lasy tompoko vavy ny mahakasika ity vidéo tsika ity. Mbola manasana ohatrany izahay mba ametraka commentaire ao ambanin'izany vidéo izany ahafahantsika mandravina ireny hevitra rehetra ireny mba ahafahantsika ihany koa manao vidéo manaraka eo. Aza diny ihany koa no milike ny vidéo tsika ary indrindra misabonné amin'ny chaîne mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ireo vidéo misesesy ataonay eto amin'ny chaîne Nouveaute gasy. Tompoko lasy tompoko vavy izay no ela fa mirary soa.
fiafarany ze kilandray mandreny antegna lavitsolotia ndraikindraiky za malahe tsisy ampanapta mijaly zao aty vezivezi lava zao tsisy fiafarany ze kilandray mandreny antegna lavitsolotia ndraikindraiky za malahe tsisy ampanapta mamako senda lavitranao zao atiro sahirana mijaly tse mamako senda lavitranao zao atiro sahirana ngoma vinatino sitafandry mandehe sitafandry mandry zao mama sitafandry mandehe ngoma vinatino sitafandry mandehe sitafandry mandry zao mama sitafandry mandehe ngoma roany zao wanada anatomoranaino karamanzuru ngoma zalahe any bakazana koreky mbola minono zay enitaza jerisaranda manimanigny havatiagna antegna ty taninolo japady miroy antanagna vatagna fayo fa menimeny mitaninaviagna manigny matsiaro jerisaranda manimanigny havatiagna antegna ty taninolo japady miroy antanagna vatagna fayo fa menimeny mitaninaviagna manigny matsiaro oye sitafandry mandehe sitafandry mandry zao mama sitafandry mandehe ngoma vinatino sitafandry mandehe sitafandry mandry zao mama sitafandry mandehe ngoma roany zao sitafandry mandehe sitafandry mandry zao mama sitafandry mandehe sitafandry mandehe sitafandry mandry zao mama sitafandry mandehe ahoy ngome 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 sitafandry mandehe sitafandry mandry zao mama sitafandry mandehe ngoma vinatino sitafandry